Nantanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety kosa androany ny komity mpanavotana ny Madagasikara na KPM fotoana izay nampahafantarana izy ireo moa ny toerany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ary nilazany ity vondrona ity ihany koa fa mety hisy ny fidinana andalambe ho ataon'izy ireo atsoaty. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mikonokona fidinana andalambe ny komity mpanavotana ny Madagasikara na ny KPM. Ity komity ity izay niainga tamin'ny cellule de crise teo anivon'ny CST ary mihitatra amin'ny fikambanana sy olon-tsotra amin'izao fotoana izao. Komity mpanavotana Madagasikara dia fitambaran'ny entité maromaro. Mitambatra ny entité maromaro satria mahatsapa eto amin'ny firenena fa tsy milamina. Mahantra ny vahoaka, mitotonga ny harem-pirenena dia nanapa-kevitra zany ny cellule de crise mivondrona ahafahana manatanteraka ny tanjona izay anavotana ny firenena, anavotana ny vahoaka malagasy. Tsy voafetra satria misy association ao, misy antoko politika ao, misy CST ao, amperinasa, misy tsy amperinasa intsony amin'izao fotoana izao. Dingana manaraka aloha tapaka amin'izao dia tsy tokony hipetrapetraka intsony satria manana didy eto amin'ity firenena ity ny olona tsirairay indrindra fa ny vahoaka malagasy dia manatanteraka ohatra fidinana andalambe aloha zao zany no tanjony cellule de crise satria izay ihany sisa ny farany ahafahany vahoaka malagasy manatanteraka ny tanjona izay efa napetrany hatramin'izay nitolomany vahoaka malagasy. Ho famaranana ny krizy lavareny, ho fametrahana tany-tandalana ary fampanjakana ny marina sy ny fihavanana ny komity mpanavotana ny Madagasikara izay hanatanteraka fivoriam-be ny alarobia 3 Jolay ho avy izao eny Andrefana Ambohijanahary.